fiaton'ny fampianarana iantraika amin'ny kalitao sy ny lanjan'ny fanabeazana efa marefo. Fahasalamam-bahoaka, service minimum mangataka fifonana amin'ny mpitandron'ny filaminana ny sindikatariady. Etsiky ny tanora tsy fandriam-pahalemana raha mbola misy rahalatsaka hoy ny volobe. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasanao mpanajana izahay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny etsika fitakina izay ataon'ny vahoaka malagasy amin'izao no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Tsy misy anakilembelana manoloana ny famonoana ny praitandrazana sy ny fanakatsakanana ny fahalalana maneho hevitra eto amin'ny firenena ka antony tsy maintsy joroana hoy ireo mpanao politika sy ireo mpanolo saina ny tanàna androany mitoy ny etsika ary tsy mihemitra raha tsy miala irajoelona sy ny pretsy kombakomba aminy hoy izy ireo. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny Sasindratsariny ny Aritanjona. 20 andro taty aoriany nanomboany etsika tsy manaiky lembenana sy ny tanora Gen Z nitaky ny zo fototra jiro sy rano sy ny fialany Andry Rajoelina mitoy hatrany ny fanakatsakanana amin'ny fampiasana ireo beboty anao hery famoretana. Teo atamin'andro no voasakana ireo olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy mpanolotsain'ny tanàna no natosika hiverina. Tsy naomby ny fifampiresahana teo amin'ireo mpitarika sy ny mpitandro ny filaminana. Participer amin'ny station interdite nareo tsy nazo lalana mangavana zay tentsotra tsy namba ifazika skafty lalany skafty lalany zay reo tsy misy maroba tsy misy mangalatsy ho any amin'ny toerana voafefy eritreretinay parita fa manina misy omena dia manina tsisy omena zay zany le olontsika eto zao zay fotsiny mahagaga anay hoe maninona misy mena dia manina misy tsy amena zay fotsiny fanontaniana zao raha fampitandremana zay fampitandremana voalohany tsy nazahoana lalana manifestation nareo mangavanareo zay mba hiparitaka mampiasa hery zay nareo rehefa tsy hiparitaka fampitandremana faharoa miparitana nareo fampiasa hery zay raha tsy paritaka nareo fampitandremana fahatery farany dana ary miala ary nareo vita zay fampitandremana atseho zalahy atseho parita rehefa ohatra ka hoe misolony régime dia eo foana nareo fantatray tsy mety atao aminay tolona hoantsika ho any fa dia mandanaky nareo no ataontsika azo manao ka mba endry manana finono zay tsy angaraka misy zay nakely ary tsy androbo zay mandrapafatinay aleonay maty tsy mety aminay fa tsy mety fitatana amin'ny président Rajoelina tsy mety olona bahalam-bahoaka tokony miala raha ohatra nareo ka matsapa mahatra amin'ny vahoaka mahatra koa ny akonanareo dia mahaiza fa izay tsy aninana nareo tsy androbo zay olo dehibe zay tena mamay zay sy mizafokelinay azafozanao fa lalana eto dana mandeha nareo mampironay dana mandeha tena hoe tsy anao ininina moatsy zay fatareo zay tsy amony tsy anao ininina ramsea zoro ny lalana fa aza manaka-dalan'olona eo indana anao miandra fa ny volany zava-dehibe dia zay tsy retsy kombakomba amin'ny famonoana ny vahoaka malagasy izy ireo ka tsy maintsy mijoro manohany ireo tanora maro mitaky ny zony ho ireo mpanao politika famonoana praitandrazana amintsika izany tompo dia tsy raitsy kombakomba amin'izany velively izahay ka izay natokisianay izay natokatongana ray mamaly miantso ary manatevin-daharana mitolona sy ny fitakiana ataon'ireo tanora zandriny na tanora zokiny amin'izao fotoana irisantsika zao ina fantatsika tsara fa tsy eto amin'ireny vohitsy ny Tananarivo irery ihany fa manerana ny revolom-pahatany enina misy manerana Madagasikara manapirofo zany fa efa feno kapoaka manapirofo zany fa tsy vitan'ny fampanantenana fotsiny izy ity manapirofo izany fa firaisampo ny malagasy tsy vakovolo ny foko ray manontolo ny fiarahamonina ray manontolo no miaramombona miraihina miroso amin'ny fitakiana
fitakitsika ny fanovana amin'ity Madagasikara i raha manina. Nametraka fepetra ireo mpanolotsain'ny tanàna mialoana isy ny fifampiresahana tadiavin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Tsy azo eritreretina akory ny momba izany raha izao toetra zava-misy izao ho ny fanamafisany izy ireo. Mialohan'ny sy ny fifampiresahana avelao aloha lalaka ny kianja. Fa raha ohatra zao zay hoe vao mandeha kely dia iny indray ry beboty alefa manakana anay dia tsy ho hisy fifampiresahana vanon'izany mihitsy ary tsisy afaka ny andeha hiroso amin'izany. Ny fifampiresahana zany any condition sine qua non aloha ahafahana mihaino fa tsy hoe manaiky akory aloha zavo dia ny atsara aloha ny fampitahorana amin'ny fandefasana andre miaramila sy zandary reny dia aleo aloha ny olona ny hevitra eo amin'ny 13 mai eo Ambojatovo dia rehefa aveo hoeninareo tsara izay maniry ifampiresaka hoe inona le etaeta dia mifanantona fifanantonana tsy midika fa manaiky anareo eo fa neny vahoaka dia tsotra tsy mila rajoelina tsy mila bomba tsy mila aravatomanga tsy mila tsaya tsy mila andreo firombony rehetrarehetrareo ka rehefa manaiky an'izay ny olona izay mampiantso voniny izay fampiresaka ho an'ny tombotsoa amin'ny firenena. Efa miteny avokoa ny rehetra ankehitriny na io mpanao politika na olon-tsotra hatramin'ny mpitondra fivavahana. Mijoro ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana na nampitosika ireo tanora amin'ny fitakiana ka niara-dia tamin'izy ireo na makivaky any Behoririka androany. Mangataka izay amin'ny mpitondra fanjakana mba hampiasa ny fahendrena manoloana izao toezavatra eto anivon'ny izao. Tsy haino ny feon'ny vahoaka amin'ny ara-drazana, handray ny fangatahany vahoaka amin'ny ara-drazana. Mangataka izay ray aman-dreny ara-drazana mba handray ny fanahy masina mihitsy ianareo. Tsy haino ny feo fanahy masina, handray izany fangatahana antsitsipozy ataon'ny vahoaka izany. Mangataka izay mba ny fahendrena mihitsy no anatinareo. Raha hitanareo fa vahoaka ny mangataka ka hitanareo fa tsy mety miala moramora. Raha hitanareo fa vahoaka ny mangataka ka miteny ny vahoaka hoe misy zavatra tsy ara-drazana eo dia noho izany dia raiso ampahendrena. Tsy tondra na inona na ineto amin'ny firenena ny fametrahana Premier Ministre sy ny fananganana gouvernement amin'izao zava-misy izao. Fahendrena ho an'ny mpitandana ny mametra am-pialana ho tombotsoa ambonin'ny firenena. Efa izao ny zavatra matsoan'ilay vahoaka, izao no efa fanehoan'ny vahoaka ny fitiavana azy tsony no anendry Premier Ministre. Raha araka fahafantaranay dia tsy misy tao anatin'ny fanoerana, tsy misy tao anatin'ny génération Z ary tsy nisy tao anatin'ny tanora nanaiko fa hitsofoka ao anatin'izany ny fitondram-panjakana izany. Midika izany dia izao na inona gouvernement tatsangana eo na inona Premier Ministre ho atsangana eo dia zava-poana izany zavatra izany fa tsy hitondra ninina ho an'ny firenena malagasy. Midika izany dia izao atsaharo ny zavatra tika tiany fitondram-panjakana atao, atsaharo ny famezivezena ny lohan'ny malagasy zava-dehibe dia tsotra fotsiny ihany. Raha misy fitiavan-tanindrazana na dia kely fotsiny arany mametsa-pialana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Aza avela ho potika le retsy ny firenena rehefa matsapa ny tena fa hoe ary efa nikoretina izany ny président fa hoe tsy navita ninina izy tsara ho anazy mametra-pialana mba ho tombotsoa amboniny firenena. Ary nareo tafika le retsy mba ajereo zana-bahoaka ireo matory eo milahatra, matory eo mijaly, matory eo sahinao zao tsy fidiny ireo rehetrarehetra ireo nandeha hijoro zao, tsy fidiny ireo mpianatra ireo no andeha andao ny fianarany fa dia tsotra fotsiny ihany. Tsy maintsy misakira kely aloha raha izay no tombotsoan'ny taranaka faramandiby. Izay no jerevantsika menakavy eto, izay tombotsoan'ny taranaka izay. Fa raha tsy mihetsika ny vahoaka malagasy, raha tsy mihetsika tsika menakavy izary no hetsika hanavitra reto taranakitsika ireto. Ho an'ny tanindrazana no hijoroana sy tolomana amin'izao hoy ny renim-pianakaviany iray raha naneho ny alahelony. Izao fitondrana izao no antony nampitotongana ny fiainany maro. 2025 tsika izao ny zanako izao 2014 ny teraka dia hanala CP amin'ity dia ahoana izany ny zanako amin'izao tsy hanala CP zahoana nataonareo fa izao ny zavatra teneniko aminareo voavo ny zanako ny eritrereto dia mahatonga na mijoro eto ito tsy maninona fa afaka atorinareo dia afaka kajanareo koa tsy matahotra n'izany izao vehivavy izao. Miala joelina tsy mila nazy ny angeteny Andravoangy ny azo anatan'andro nidina Behoririka ireo mpanolotsaina tanàna niaraka tamin'ireo tanora maro androany nanaparitaka azy ireo hatrany ny mpitandro ny filamenana. Andala fotoana izao fotoana ny fanovana aza mijery ny azy na mijery ny roa itso fa ianao mihitsy mandraisana indraikitrao
Fanirividrevitra ny bomba mandatsa-dranomaso nahazo ireo mpianatra tetsy Akatso tamin'ity androany ity rehefa nikasa hiajo ny kianjana Ambojatovo ireto mpianatra ireto ary nitaky ny marina mahakasika ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Ankoatra izay dia nambaran'izy ireo teny an-kianja ihany koa ny fahasahiranana maro lafy izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao toy ny tsy fisian'ny asa, ny tsy fahafahan'ireo zaza miditra an-tsekoly noho ny fahantrana ny antsipriana izay. Miverimberina amin'ny fitarainan'ireo mpitolona eny an-kianja ny tsy fisian'ny asa, ny fahantrana lalina ny ainana sy mbola iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, fotoana anehoana fa tena marary ny vahoaka malagasy hoy izy ireo. Miady ny tsirariny zay zay zao kely ohatr' zao nefa miady an'le rariny tokony mba hoe ho aminay zay madinika nefa tsy mahazo asa zay afaka baka nefa tsy mahita asa amin'ny zavatra atao zao asa ataonay zao asa maçon azao zay ny tokony hoe atao aminay zay tokony masina rariny daholo zany ny zavatra rehetrarehetra lasa zanak'omby anjorom-bala zay amin'izao fotoana dia le zay mba hiady any rariny sotra betsaka anareo. Efa fafambaraka manerana an'izao tontolo izao fampanao hery famoretana ny zandary malagasy ho hiatrany ireto tanora ireto. Efa fafambaraka era zao tontolo zao zandarmerie manao opération dia mbola manao ihany nareo nefa zay nge tsy naninone tanapolo ny entinay teo dia mbola zao ihany ve sa hoe mety aminareo sy mahafinaritra anareo le izy atody miady amin'ny ambato zay na miteny entina miteny ary efa tsy efa ataonareo efa kejainareo zay tsy avelanareo miteny lazava be ary hitan'izao tontolo zao ny angana tany Akaso lamma tsara teo ary ny lamma fifamovozana tonga eto zay izy manakana fifamovozana izy dia zay foana ny coupable zay ny dahalo zay ny mpandrobo zay ny mpamonolona zay ny mpanova-panjakana mijery anay malotoloto dia hoe mpandroboaizinaray aman-dreny mba mangataka re tompoko reo intellectuel rehetrarehetra eo Akatso sy fantatrareo tsara zavatra tsy mety atao amin'ny firenena mba mitenena re tompoko fa aza vela ohatra an'izao zay nareo intellectuel reo manana profo rehetrarehetra mahatonga zao hoe fanjakana fahaloavana zao fanjakana kleptokraty mangalatra dia mbola avela ihany ve dia mbola avela ihany ve. Firenena jado ny Madagasikara ho ireo tanora avy any Akatso akana aneo ny heviny teny Atsiadana taorin'ny fandefasan'ny zandary bomba mandatsa-dranomaso. Kaka nefa teny efa manambotro ny firenena efa mahile firenena dia mbola zao ihany alefaso fa zakanay foana efa manana laza misy malagasy résilient manana résilience zay dia zay nefa oppression mandeha tsy dictature. Il n'y a pas de droit de l'homme à Madagascar, c'est un pays de dictateurs. Le président veut faire tout ce qu'il veut. Il veut instaurer un système qui profite à lui et à ses copains.
Il n'y a pas de justice à Madagascar. Tout ce que le président fait c'est de nous mener en bateau depuis des années. Mensonge après mensonge. On finit par avoir l'indigestion. Téléphone bamte veut faut que marargne faut funnaye. Et va put kengen wavnaye. Afinonany malagasy madinika saingy tsy maty ireo efa manana ihany no tovonana tsy tanty itsony ka tsy maintsy miteny izahay hoy ireto vahoaka ireto. Non zay. Nona. Suanay takina eto. Isara raval magnana ny anaterana rano agny Anosy Avaratra. Fa tsy ny vahoaka anaterana ho viva amin'ny camion agny Anosy Avaratra. Risara raval magnana. Igny ny tena sy tianay teo atao firenena miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Zay mihitsy mariny zany e. Agny anaterana rano ny vahoaka sy mihinana rano. Nona mizaly ny vahoaka. Izy anaterana rano agny amin'ny Anosy Avaratra amin'ny camion. Mizaly zahay vahoaka. Aza mijery anay maloto dokera ny asanay e. Ka toy zay tonga ty zay tsy mpandrobo, tsy mpangalatra zavatr'olona sy mpamakitrano. Fa hitolony zay satria marary zahay mizaly mivady aman-janaka anay. Tsy mianatra ny zanakay. Ka tsy maintsy mitolony zay. Tsy izay no manao barazy, nalalaka ny tomobile avy agny, manalaka ny moto. Fa ivo zareo zao manao barazy. Satria serim-pamoretana dia manao barazy izy zao. Izy ve zany nahazo ny an'ny décision avy agny ambony hoe rafaleo zay tratra, vonoina zany le malagasy majinika. Eo. Ny ala avy any Ankatso sy ny hazo an'Ambohipo ary ny taona ireo olona teny an-dalana ireto tanora ireto ny hazo an'Ambanidia tonga teo akazotokana nefa dia norarafa ny zandary bomba mandatsy sa-dranomaso tsy nisy fampitandremana ireto tanora ireto. Fa makasika indrindra zay tontolon'ny fampianarana ambony sy ny hetsika fitakina izay dia tsy azo ekena intsony ny rafitra misy ankehitriny izay manome vahana olombitsy fa tsy mijery ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro hoy ny fikambanan'ny mpianatra pedagogika eo anivon'ny université n'Antananarivo androany. Nametraka fepetra maro izy ireo ho an'ny olona mendrika hitantana ny firenena aorian'ny tolona misy ankehitriny. Tsy mijanona ny tolona ratsy tratra ny tanjona zay efa napetraka ho iatrany ny fanambaran'izy ireo. Ny antsiprian'izay tateriny Ando Miaratina eo amin'ny sarisy ndratsariny ny ari-tanjona. Mila olona vokitreke fa manampahaizana sy mamelanja ny fampianarana sy ny fanabeazana ny firenena aorian'izao tolona izao ireo mpianatra pedagogika eo anivon'ny université n'Antananarivo. Maneho ny fampitena ny rafitra misy ankehitriny noho ny fanamafisana ka hitakin'izy ireo ny ampitsara an'izany. Satria raha vao tsy miampitondra lanja ny fampianarana sy ny fanabeazana, zay nefa ny mamotika an'ity firenena ty. Dia zay ny tena mitaky fiovana lehibe, tsy fiovana kely hoe zavatra tsy misy dikany, fa fiovana lehibe. Ary mila olona zay miankina amin'izao tolona zao. Mila olona zay olona manandraikefa sy efa vonona ny omana amin'izany fiovana zany. Fa tsy olona ary manohitra zay hoe miaramila andro zany nitondranay fa mila olona civil sy manam-pahaizana, manandraikefa ambony ary say any amin'ilay fahasahina zany. Tsy voabaikin'izaniza olona say anovany rafim-pitantanana misy atao Madagasikara. Tsy afa-misaraka amin'ny politika ny fitantanana ny firenena. Midika izany fa mpanao politika no ilaina amaniolana. Olona say anohitra sy andravy ireo rafim-pitantanana izay efa tsy atokisany vahoaka intsony. Tsy maintsy resaka politika foana ny hitantana firenena fa tsisy hoe olona tsotra hitantana firenena. Ka mila olona mpanao politika zay mafina le critère davinay olona manam-pahaizana, olona manam-pahalalana ary mifandray amin'ny tanora. Ary mihaino ny atao etan'ny tanora ary manaja demokrasia ary sa manala an'ireo entité amin'izao zay efa netra be firenena efa notany-saina teo moa le izy. Satria raha hoe miova ny mpitantana raha vao ireo
fa rehetra be mifirenena ireo mbola eo dia mbola reo any nanao marionnette any mpitantana eo amin'ny mamola ny anatra anay zany dia profil olona ny anatra manam-pahaiza rehefa olona manam-pahaizana zany tadiavy ny firenena eran-tany ary atokisan'ny firenena eran-tany zay ny olona manam-pahaizana eto zay ny hita profil tadiavinay fa izy mpanao politika ary olona mila olona safidiny vahoaka koa nefa fa zay olom-boatendra le ho apetraka eo anatin'izay zavatra zay miaingy amin'ny foto mihitsy ny fampandrosoana mila petraka eto amin'ny firenena ho izy ireo miverimberina foana ny olana izay mampitariana ny vahoaka malagasy porofony amin'ny tokony isiny ny fanovandravitra izany tsy voaja tsony ny safidy ny vahoaka amin'izao fa lasa kisaritsarina safidy toy ny anatin'ny resaka ACC zao ny azavaiko manokana tsy antaninantsika eo ahoana ny voka-pifidianana sy ny tary rehetrarehetra misy eto hatrany amin'ny resaka fokotany hatrany amin'ny resaka maira hatrany amin'ny rehetrarehetra fa mila olona voafidy amin'ny madio ary mavita manao defia amin'ny toerana misy anazy tsirairay aiziny tsy famarinana kolokolo no manjaka eto amin'ny firenena ankehitriny santony an'ireo ho ireo mpianatra mendrika hivoaka anatin'izany malagasy amin'ny alalan'ireo manam-pahaizana maro misy eto amin'ny firenena atao hoe misy rafitra zay nanjakany tsy famarinana sy ny aizina eto amin'ity firenentsika ity mangetaeta fahafahana antantsika ary tsika manana taranaka faramandimby fa tsy ny androany any no jerevantsika dia izay indrindra ny hoe mila miaritra kely isika raha tianova dia tsy maintsy mitagy le fanovana tadiavintsika zay izay rehetra ahafahantsika manatateraka ny hoe anjakany rarina sy nihitsiny ialana amin'ny kolikoly sy ny alatra avolenta ataon'ireo manao ampimamba ny arem-pirenena malagasy satria ty tantsika ty dia tany sambatra tany manan-karena ary tsy tany tokony tsy hijaly ohatry izao ny vahoaka malagasy dia izay ravitra zay manana manam-pahaizana maro tsika afaka metraka an'izay zavatra zay kanefa inin'ireo olombitsy tsy apetraka izay satria fatany fa manakatsakana ny tombotsoany dia izay ilay angatahan'ny vahoaka malagasy ankehitriny nanamafy ireo mpianatra androany fa mitonontolona ho fanatrarana ny tanjona tian'izy ireo apetraka ho fanatsarana sy fampiroboroboana ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara fa mbola vaovao manodidina izay hatrany nahavory olona maro ireo tanora tetsy Mahamasina androany ny alohan'ny azon'izy ireo ny Kianjanambojatovo dia nanao diabe manodidina ny ranonanosy ireo mpanao hetsika nahitaona ireo mbola tsy resy lahatra manoloana ny jadona sy ny hery famoretana ataon'ny fitondram-panjakana Narsisy Karazafy sy Tahiry Niaina no mitondra ny antsipriany izay mitombo isatrany ireo tanora mandray anjara amin'ny hetsika tsy manaiky lembenana nanonintana ireo rehetra mbola tsy resy lahatra izy ireo androany ary nizotra ampilaminana nanao diabe manodidina ny ranonanosy ny taona ireo namana rehefa mbola miziriziry tsy hiala amin'ny toerany Rajoelina dia mbola mitohy hatrany ny hetsika hoy ireto tanora ireto Miala Rajoelina sao dia sao. Miala Rajoelina. Miala tintan-drazany marina izy ihany felona fampetramelana ny fahendreny. Raha mbola saya dia mbola eto mbola tsy ala. Zay ray vezanery raha mbola tsy ala izy dia mbola eto zahay. Efa bovaka izay lany zay miala elazo amin'izao pikapika tsara elazo amin'izao any afinda mba zay aty zao mihinany tsy fihinana mihinana inona mihinany tsy fihinana zay zao aty alefo feo e isa mihinana gâteau foana leo be zay tanora miala Ibodo, Netex, Oladad, santionany amin'ireo mpanakanto nitarika ireto tanora ireto androany dia kianja ihany koa ireo influenceur toa andry fitiavana Mikael, Bob Tobias, Mbale, Desgely, Aaron sy ny maro hafa ny vahoaka no mahalala ny marary azy ka izay no antony hanoanana azy ireo ho Ibodo
ampilaminana ny anatanterahana ny hetsika aka sy tokony havela hitroatra ireo tanora ireo vao omena azy ny kianjana Ambozatovo. Ny artiste rehetrarehetra ny vahoaka ny miaraka nankasoavana nankaraziny mijoro ety zahay satria ny vahoaka ny malala ny maramy azy dia mijoro zahay mangataka fotsiny zahay toerana afahanay miteny tsy misy erisetra tsisy arakaraka ampanajana tanteraka anao tan'olona angatanay azany ary mba ho fitandrona filaminan'ny firenena azavela hitrotra ela loatra ny atezerandreo tanora. Hita tety nitarika ireo tanora ireo ihany koa i Babara Kotoarso mpanolontsaina munisipaly. So, doing homework with the Jirnaku is not easy. Yes. But the Bidon Shon is ready for everything. Thank you so much. Atahorin'izay dia niazo anamboda izy ireo nikiasa ho eny amin'ny kianjan'ny demokrasia tsy lasa lavitra ny izy fa dia naparitaka ireo zandary tamikery ireto tanora te hahazo fahalalana ireto. Sige. Miala. Serius, tena sare wa. Ore farra felle. Ore farra felle. Miala le formation. Miala 666. Miala. Miala sosimiala. Miala sosimiala. Allez-y, avancez, 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 Acaban de hecho. Retira na tienda.
Niparitaka ireo tanora ary nizotra ny azo ananosy be indray hatramin'ny ariva teo dia mbola tazana teny tsy niala ireo tanora mpitolona mahery fo ny firenena ireo. Fa miantso ny firaisan-kina ireo hery rehetra ireo tanora amin'ny fandraisana anjara amin'ny tolona manentina ny rainany rehetra hidina andalambe hitako ny zo fototra ihany koa ireto tanora ireto no mafisin'izy ireo tao anatin'izany fa ny firaisan-kinany rehetra no ahafahana manatratra tanjona ka afaka any Madagasikara Narcisse Karazafy sy Tahiriniana Atrany no mitondra ny Antsipriam-baovao. Manao antsoavo amin'ny famondronana hery ireo tanora mba hampahomby ny tolona atao. Miantso ireo solotenan'ny tanora avy any amin'ny faritra ihany koa izy ireo anatevin-darana ny hetsika raha ny fanazavana tsy mijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona hoy ny fanazavana ary no amafisiny fa tsy fotoana hisaratsarana izao. Zavatra ny anay zany dia mbola hita fa mbola toy hatrany ny famoretana ataon'ireto tany filaminana amitoraka lacrymogène sy ny sisa fa tsika tsy mijanojany tsika tanora miasa tsika tanora rehetrarehetra izay mbola matoritory tsika eto Antananarivo misaza mba hoe natevin-darana anay nasanareo any amin'ny faritra koa renay rehefa efa misy ny avy any Majunga tamy anareo avy any Diego mitsotra anareo nohony amin'izany tsika eto Antananarivo mitazonareo aza matoritory tsy mijanona tsika raha tsy tratra ny tanjona kely sisany. Ankoatra izay no amafisiny fa zo fototra ny fahafahana maneho hevitra akamelohina ny fampiasana hery famoretana amin'ireo tanora. Manameloka mihitsy izay satria ny liberté d'expression dia tena azo fototra antsika mihitsy ny anaty lalam-panorenana ka mangataka izay aminareo mpitandro filaminana ajanona lalam-panorenana satria nareo no nananan'ireo any maninona izay no tsy avelanareo miteny indrindra koa maninona misy olona afaka miteny normala tsy hitorahanareo lacrymogène tsy ataonareo ninina fa maninona izay tanora tanapolo tsy manao herisetra aminareo no anaovanareo herisetra ohatran'izany. Manao antso amin'ny mpitondra araka izany izy ireo mba hampitsaharana ny herisetra atao amin'ireo tanora ireo. Manao antso voanareo mpitondra fanjakana izay mba hajao ny zoanay dia mba valio ny fitakianay dia oka izay ny herisetra atao aminay. Mbola mitonitolona ho hiatrany ny fanazavana entina hanavotana ny Madagasikara.
tsy misy ilana fampiresahana raha tsy malalaka ny fahafahany olom-pirenena manao fitakiana eny amin'ny kianjan'ny demokrasia hoy ireo solom-bavambahoaka andro any. Tsy misy afa-tsy ny fialan'ny Andrajoelina ihany no vahaolana sy takin'ny maro ankehitriny. Iombonana ny tanjona ka antony ijoron'izy ireo ho an'ny vahoaka anatrarana izany tanjona izany. Tsy tonga tetsy Ambojatovo moa ireo solom-bavambahoaka taorian'ny diabe nataon'izy ireo niainga teny Besarety vokatry ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Andomairatina sy ny aritanjona no mitondra ny Antsipri Ambavao. Voafaritry ny andin'ny faraika ny 20 amin'ny lalam-panorenana malagasy ny fahalalahana maneho hevitra sy midina an-dalambe. Milaza mazava io andin-dalàna io fa mananjo aneho hevitra am-pilaminana sy tsy mitapy-piadiana ny olom-pirenena ka afaka manao fivoriana sy fihetsiketsehana an-dalambe. Tsy ilaina hoy ny solom-bavambahoaka ny fifampiresahana raha tsy mitsahatra ny erisetra tao amin'ny vahoaka mitaky ny zony sady ny famelana malalaka azy ireo aneho hevitra eo amin'ny kianjan'ny demokrasia. Voalohany aloha sokafy ny fahafahana miteny sy maneho hevitra. Ajanony ny erisetra. Vahoaka tsy fahavalony mpitandro ny filaminana. Ka miantso zay aoka ny mpitandro filaminana tsy handray any vahoaka toy ny fahavalo. Atsaharo ihany koa ny fanavakavahana. Ho amin'ny mahampitondra anareo azasiana sarangan'olona hoe rehefa iza ny te handeha eny an-dalambe dia avela mpitandro filaminana mandeha. Fa rehefa iza tsy tonga any amin'ny toerana le akory dia efa dorafanareo bomba lacrymogène. Zay ny tanjonay andeha eny Ambojatovo na andeha eny amin'ny 13B satria symbole zany ahafahana miteny sy maneho hevitra. Maniny zay eny Ambojatovo tsy eny Ambojatovo ny arovanareo fa voety izy dia efa tifirinareo bomba lacrymogène. Inona ny tanjonareo anatin'izany. Fa zay dia mitaky fotsiny feon'ny vahoaka sokafy aloha ny fahafahana miteny sy maneho hevitra ahafahan'ny vahoaka miteny. Ajanony ny erisetra. Tsy ilaina ny fampiresaka zany e. Olona mamono olona ve ny fampiresahanao. Tsy mila vola, tsy mandany vola ny teny hoe ajanona aloha ny erisetra rehefa aveo tsika afaka mifampiresaka mihaino ny feon'ny vahoaka rehetrarehetra ahafahana mitondra vahoaka. Tolom-bahoaka no misy ankehitriny mijoro ny solom-bavambahoaka amin'ny mampitondra ny feon'ny vahoaka azy ireo. Manohana izahay depite rehetra tolom-bahoaka ary zay no idina rehetra. Ary manohana ireo zandry ireo koa izay tena mafanafoa satria amin'izao fotoana izao fantatsika tsara fa ny hoavy ny tanora malagasy dia manjafina tanteraka. Diso repère tanteraka. Ary zay no idinanay ajanony aloha fampiresahana. Ajanony ny erisetra za isika vao madika na dépité io na CM io fahalohany fampiresahana ajanony ny fampitifirana voan'ny kianja ahafahan'ny tanora miresaka. Mazava ny fitakiana ataon'ny maro anisa amin'izao dia ny fametraha-pialan'ny filoha midika ho firaisana tsy kombakomba sy famadiana tanindrazana izay rehetra miditra anaty gouvernemanta hoy ny fanamafisana. Satria amin'izao fotoana izao ny filoha dia mitady légitimité dia miantso amin'izao olona rehetrarehetra izao. Ny vahoaka dia mitaky ny fametraha-pialan'ny filohan'ny Rajoelina. Ko ireo rehetra izay hoavy anatitra CV anao an'izao gouvernement izao dia tsorinay fampamadika tanindrazana. Azo atao ny fampiresaka fa sokafy aloha résumé atsaharo ny erisetra fa isika rehetra dia milaza mpabe maso androany fa zay mihitsy anaty gouvernement eo dia mpamadika tanindrazana mpamadika amin'ny vahoaka malagasy. 70 taona ny tampanana ny firenena i Andry Rajoelina. Tsy hita izay fampandrosoana nentiny ka mitarika krizy lalina eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy misy efa-tsy ny fialany araka izany ho vahaolana aingana sy mety indrindra. Ianao nisy contrat ny fanaovanao tamin'ny vahoaka na ianao vao hirotsaka na ianao ataoko hoe naka fahefana teny an-dalambe tamin'ny 7 Solariva ho ataoko an'izao dia tianao ataoko anatsarana ny fiainam-bahoaka dia avelako hiteny ianareo ho sokafako ny kianjan'ny demokrasia. Hatramin'izao tsika miteny indreo tsisy kianjan'ny demokrasia misokatra. Fa ianao raha samborina eny an-dalana rehetra eny vao mandeha kely ianao dia menasa ny gendarme tonga dia ampiasa hery zay. Dia izao koa ny zavatra mahagaga nisy nefa tamin'iny herinandro iny milaza fa pomba ny fitondrana dia nefa naverana andeha nalalaka. Jereo amin'izany ny fomba fitantanana an'ilay firenena sy fanomezana atao hoe
mitanila zany le fahafahana manahevitra eto amin'ity firenena ity raha ohatra ndraiky ka nandroso le firenena tsy naninony raha ny atsara ny fanomezana rano sy jiro herinaratra ny atsara ny karama ny atsara ny andavanandro malagasy fa ny fanohatra amin'izay misy dia tapenana ny vavanao ka hoe inona moa zany le andrasanara tsy misy tsiny fa dia miombokevitra tanteraka amin'ireo le mpamitsaina ny tanàna miombokevitra amin'ireo le tanora rehetra na génération inona na x y na z zay anarany any miombokevitra mivoaka malagasy manera-tany ny amin'le hoe mila miala ny finorajoelona fa tsy vitany ny andraikitra napetraka tamin'ny tsotra kely le izy ray aman-dreny ianao rehefa tsy mankatoanao ny zanakao ny olona zay ambany fifehezanao tokony atsapatena anao a mametra-pelana zany no fahendrena zany no andrasan'ny vahoaka malagasy aminao fa tsy mpivorivory isan'andro a manatotavola ety seroa mba hamonona ny tolom-bahoaka iombonana ny tanjona ka antony ijoroan'izy ireo ho any vahoaka natraran'izany tsy tonga teny ambojatovy ireo solombavam-bahoaka androany taoriany diabe nataon'izy ireo ny ainga teny besarety vokatry ny sakana nataony erim-pamoretana Sai che sono solo fa miariary amin'izao fotoana izao fa iray feo ny malagasy manoloana ny etsika fitakiana eto amin'ny firenena toerana maro no mbola anahitana zany etsika izany ny androany ratsy resaka ireo renivohim-paritany enina fotsiny fitakiana iresan-drehetra ny hoe miala ny mpitondra ankehitriny sy ny hoe tsy hijanona ny tolona raha tsy tratra ny atanjona dao arahantsika ary ny antsipriam-baovao mahakasika izany mihamafy ny etsika any amin'ny faritra amin'izao fotoana manapirofo sy mampiseho mazava tsy toteny amin'ny vahoaka malagasy intsony ny mpitondra amin'izao fotoana na dia miezaka mandamin'izany amin'ny alalan'ny kabary maro samihafa aza isan'izany ny tao antsiranana na alahady aza omaly tsy nahasakana ireo mpianatra tsy hanao etsika izany ary nytoy androany mazava ny fitakiana mialy rajoelina tahaka izany ihany koa ny taotoliara ny rivotrevitra ny bomba mandatsa-dranomaso nandravana ireo mpanao fitakiana teo amin'ny fokotany antsoina hoe andabizy no nanatanteraka ny etsika sy nametraka sakandalana ireo mpianatra nanao fitakiana taotoliara androany ireto aza lamy kosa no nahazo ireo mpianatra tao fianarantsona nomboka omaly na ariarin'ireo mpitandro ny filaminana fa tsy natao hiaro vahoaka sy ny fananana izy ireo fa hiaro fanjakana tsy misy irarainy ny fitakiany malagasy sy ny tanora fa hialokalofana ny hoe baiko midina sy ny tsy afaka andam-baiko tsy afaka notambenambava ihany koa ny mponina sy ny mpianatra tao tomasina mazava ny fitakiana ary iraisan'ny malagasy rehetra na eto an-tanirazana na any ivelany dia ny fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao
tsy nazovoana tamin'ny fampisarana basa amin'ny sampiantso no nataonao fa zay tsy maintsy zatra nefa voanay zay mijanona tsy maintsy miala amin'ny maha-président itolona efa natompoka tsy maintsy faragnana ny fampisaram-bazana tagnatin'ny barika 10 tsy hoisy varany tsy maintsy mandeha ny tolona ary manomboka zay niany ary jusqu'à farany jusqu'anao miala en place santiona tamin'ny hetsika tany amin'ny faritra ireo fa raha ny hita dia miray feo ny malagasy rehetra manerana nosy ankehitriny fa leo tofoka tsy mila intsony izao fitondram-panjakana izao fa io resany rehetra ny hoe tsy hijanona ny hetsika fitakiana raha tsy tratra ny tanjona fa tsy azo ekena ny fikasan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao amboly ady an-trano sy ampifandramatra ny samy malagasy hoy ny vondrona op miala rajoelina ao toliara miantso ireo ray aman-dreny ihany koa ity fikambanana ity mba samy anitsy ny zanaka ao an-trano manoloana ny zava-misy satria efa maro anisa no mitaky ny fialany izao fitondrana izao hoy hatrany ny op miala rajoelina ny atsiprian'izay zava-doza mifanipaka amin'ny soatoavina maha malagasy no tadiavin'ny sasany atao eto amin'ny firenena mba ahafahany fikitra amin'ny sezany hoy ny hop miala rajoelina mandeha ny fizaram-bola eny anivon'ny fokotany mba entina anakorotanana sy mba isina ady an-trano ho an'ny samy malagasy mailo amin'ireo tetikady ireo anefa ny ankilany ka miezaka ny mametraka lamina amin'ny hetsika fitakiana mba tsy isiny zanitranga izany ho an'ny samy vahoaka malagasy manameloka ny fikasana ampiadin'ny samy malagasy ny fikambanana op miala rajoelina ao amin'ny faritany ny toliara fampiadiana ny samy zanaky toliara izay kasaina andriamatoa tompon'andraikitra eo anivon'ny commune urbaine toliara voalohany izay efa samy fantatsika sy tsy niafina ny fizaram-bola teny anarabe omaly sy fanentanana ireo tanora nokaramaina hanjava sy hanakorontana ny tolona ka iantsiana ireo mpitolona ampilaminana fa tena ny hopo miala rajoelina dia manameloka ny fihetsika tsy manjary ataon'ny tompon'andraikitra voalaza etsy ambony ka mampitandrina izahay lazaina eto fa mampitandrina izahay mpitolona rehetra miantso ireo ray aman-drendrehetra arak'izany izy ireo mba samy ananatra sy anitsy ny zanany manoloana izao fikasana ampiady sy ampifandramatra ny samy malagasy ataony mpitondra fanjakana izao ny malagasy maro anisa no mitaky ny fialan'ny mpitondra amin'izao ka tokony hitandrina manoloana izany ho hiatrany ny fanazavana ny hopo miala rajoelina dia manao antso aminareo ray aman-dreny mba handray andraikitra hanitsy sy hananatra ny zanantsika miantso ihany koa anareo kanjo filaminana izay nahita ankarihary ho yaho io fizaram-bola io mba handray fepetra hisorohana ny mety hisiany savorovoro eto amin'ny tanànantsika fa izahay hopo miala rajoelina dia tsy handefitra intsony fa dimy ny hopo miala rajoelina dia mampahafantatra antsika mpitolona rehetra hopo miala rajoelina fa ny tolona dia mitohy ary tsy hijanona raha tsy miala rajoelina nanamafy hatrany ity vondrona ity fa tsy emitra ary anamafy ny hetsika ataon'ireo tanora sy ny vahoaka malagasy tsy hijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona dia ny fialan'ny rajoelina araka ny fitakim-bahoaka hoy ny fanamafisana manohana ampadimaso ny hetsika ataon'ireo mpiray-tanindrazana ireo malagasy monina sy miasa any ivelany États-Unis, Pays-Bas, Canada, Frantsa sy Suisse, Allemagne, La Réunion, Maurice, Sénégal sy ny maro hafa no samy nahitana malagasy nanao hetsika fitakiana avokoa ho an'ny androany ho mariky ny firaisan-kina amin'ny malagasy eto tanindrazana izay mitaky fiovana sy fahamarinana ara-politika tato-baovao mahakasika izany miparitaka maneran-tany ny hetsika fitakiana ny fialany Andry Rajoelina tsy takona afenina amin'ireo firenena-dehibe izay mpiara-miombonantoka no mpamatsy vola any Madagasikara ny krizy sy ny fitakiany ny vahoaka malagasy amin'izao miombopo amin'ireo avany sy ny fianakaviany aty an-tanindrazana ireo diaspora ka nanao hetsika any amin'ireo firenena misy azy avy isan'izany ireo malagasy monina any Allemagne, Belgique, La Réunion, Bordeaux sy ny maro hafa
ela niforetana ny malagasy ary raha ny mahita ny fijaliany ireo mpiray tanindrazana noho izany iombonana ny ady hoy ny fanamafisana. Anatin'ny 12 taona nomena lalana nangina ny vahoaka malagasy fa nanao izay taniny kibony ny mpitondry dia tsy izy zany fa Rajoelina sy mifogony. Ankehitriny kosa nefa matsiaro marary sy mangirifiry ny vahoaka malagasy ka jiro sy rano no takiana ary ekena fa tena tsy nisy jiro tsy nisy rano zay nininany kipy satria matahotra ny tsindro azy lena dia namitsaka. Rehefa nisy kosa ny tanora vonona nangataka ny zoany zo fotitra dia inona fa nanaparana ny fahefana nanaparana ny hery izay inona fa ireo tafika zay amin'ny vahoaka malagasy any ary nareo tafika dia tsy maintsy hiverina vahoaka malagasy kanefa dia mahazo baiko avy amin'ny mpitondry ireo nareo dia mamono ny vahoaka ary ankehitriny efa 7 ny olona maty be da be maratra dia izahay dia miara-miory tanteraka amin'ireo vahoaka ireo. Nous nous révoltons aujourd'hui et la base de nos idées se trouve dans le manga One Piece qui parle en fait de chercher un trésor, donc One Piece, qui va être basé sur le fait de chercher ses rêves, le rêve, de résister aux répressions et réprimer, et surtout basé sur les relations humaines que nous traduisons chez nous à Madagascar par le Fiavanan. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui nous utilisons notre voix et tout ce que nous pouvons faire ici, loin de nos compatriotes, nous leur apportons beaucoup de soutien et Free Madagascar. Je finirai sur une citation de Nelson Mandela. Voilà. Je finirai sur une citation de Nelson Mandela qui a dit « Chaque génération a au moins à un moment dans sa vie l'opportunité de refaire le monde et je demanderai à ma génération de refaire le nôtre. » Merci à vous. Tsy voafainy mpitondra eto Madagasikara sy tsy mijanona ho raharahany malagasy eto an-toerana intsony ny zavamisy fa tonga any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny olana ara-politika sy sosialy eto an-toerana miariary ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahafahana mamaolana anatiny amin'ny fomba milamina. Vokatr'izany mety sy fienany ny fitokisan'ireo mpiara-miombonantoka ara-diplomatika sy ara-toekarena amin'ny Madagasikara. Ankoatr'izay ny mety ofisina tsindry ara-politika sy ara-diplomatika mivantana amin'ireo mpitondra. Maro amin'ireo fihetsiketsehana mantsy no atao eo an'akaiky ny Masoivo sy ny konsilany Madagasikara ka manery iresolo tena mpanjakana miasa ao. Manamafy hatrany feon'ny fitakiana avy eto toerana izany dia ny fialan'ny mpitondra ankehitriny.
manoloana ny zava-misy ankehitriny indrindra fa ireo tranga mampaonina ny seho nandritra ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpianatra sy ireo tanora dia nanao fanambarana ny vondrony olombe malagasy na ny volobe tamin'ity androany ity. Tsisy ny fandriam-pahalemana raha mbola misy ny rahalatsaka sy tsy fahafahana maneho hevitra eto amin'ny firenena hoy izy ireo atao anatin'izay fanambarana izay. Nitodika manokana tany amin'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa ity fikambanana ity mba ampitsarana ny erisetra sy ny famonoana ny praitanyrazana ny Antsipriam-baovao. Miantso mivantana ny folo alindasy sy ny mpitandron'ny filaminana ny volobe mba ampitsahatra avetrany ny fampiasana fitaovam-piadiana amin'ny endrindrehetra izay ahafatesana sy mandratra ireo mpianatra sy ny olom-pirenena tsy manatsiny. Araka nambaran'izy ireo, ny andraikitry ny mpitandron'ny filaminana dia tokony ho fiahina sy fiarovana ny aina fa tsy anohitohina izany amin'ny erisetra sy tifitra. Ankoatra izany dia miantso ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana ny volobe mba hitandrina sy hijoro amin'ny foto-kevitra hijorony amin'ny fomba milamina, madio ary manaja ny lalàna. Miamahery vaika isan'andro ny fifandonana eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpitolona ny kianja. Tsy misy maromaritra iraisana amin'ny andaniny sy ny kilany. Ankehitriny ahina sy atahorana ny ady an-trano noho ny fisiany hetsika roa ny fanandrona vokatsy ny fitorizan-kevitra. Noho ny maharay aman-dreny amin'ny tenanay izay efa namahaolana teto amin'ny firenena dia tsy afaka hitazapotsiny ny zava-misy izahay ka mandray ny andraikitray ary manao izao fanambarana manaraka izao. Miantso anareo folo andaha sy anareo mpitandro filaminana izay tandroka ary mivozona miaro ny vahoaka sy ny fananany mba ampitsahatra ny erisetra amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika samihafa amonona sy andratranana ireo mpianatra. Tanora rehetra sy ny vahoaka tia tanindrazana manerana ny lafivalon'osy izay maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fitakiana. Aoka mba ho arovan'izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony. Miantso anareo tanora sy ireo vahoaka manao fitakiana nyzo fototra mba ho mailo ka hitandrona tahaka ny any Ankandriamaso mba tsy hivona ny hevi-dehibe izay hijoroana sy hitolomana ho an'ny taranaka sy ny tanindrazana. Ny tany misy olobe hony tsy miady zaza ka noho izany mijoro zahay ray aman-dreny ary manolo tanana ho an'ny rehetra mba ho elany elam-panahy mitondra ny anjara birikinay amahana ny olana misy ankehitriny. Ko vonona ifanolo tanana amin'ny olon-rehetra izahay mba hikatsaka mba hitana vahaolana. Andrasana ny fivoaram-baovao. Fanabeazana manainy amin'ny hoavy ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara ireo mpisehatra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Efa ratsy ny sy ambany ny lentan'ny sy ny kalitaon'ny fampianarana kanefa mbola mitohy hatrany izay tsy fanjariana maro samihafa izay hatramin'izao. Tokony hitady vahaolana ny fanjakana amahana ny olom-bahoaka tsy hatraika amin'ny hoavin'ny zaza sy ny ankizy ary ireo tanora malagasy izay tapaka fianarana amin'izao fotoana izao. Vaovao tanteriny Ando Miaratiana eo amin'ny sary sy ndratsariny ny aro-tanjona. Tsy misy daty ofisialy manondro ny fiverenana an-dakilasy ho an'ny garabola sy ny ambaratonga fototra taorian'ny fiatoan'ny fampianarana andro maromaro zao manoloana ny toetra rahanpirenena ankehitriny. Na eo azany firazana samihafa fa amin'ireo izay hiverina ho tompona andraikitra izay samy manana ny filazany ny tsy mbola andehanana an-tsekoly. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina no tsy maintsy mampiakatra ireo ankizy manala fanadinana raha miandry fandaminana vaovao kosa ny kilasy ambiny. Tsy hay zany hoe roviana izay tena lesoko tokoa fa ho anay manokana moa zany dia hoe ny classe d'examen dia tsy maintsy tadavana vahaolana satria ny examen na ahoana tsy maintsy misy ny examen, ny programme tsy maintsy vitaina dia izay zany no zavatra ataonay zany manoloana amin'izao hoe ny classe d'examen zany no tadavana vahaolana ny ahafahany mandray lesona mafahany sitraka izay fanabeazana zay fa ho an'ny akoatr'izay moa zany dia mbola miandry ny fandaminana manoloana ny zavatra misy ankehitriny. Efa tsy zarizary ny kalitao sy ny lenta ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara.
vo maika ampitombo ny fahavoazana zany raha tsy misy fandraisana andraikitra entitra mana ny marary ny vahoaka sy amalina ny antso ataon'ireo mpanao fitakiana indrindra ny makasika ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ty oktobra ty zao premier bimestre zay tokony isy examen dia efa olana goavana zany zay sedrain'ny mpianatra manoloana zay fiatrehana ny examen premier bimestre zay. Eo moa zany zay anaovana antsoa foana ho an'ny mpitondra fanjakana. Raha mijery dia midina ny letan'ny mpianatra ankehitriny ny fanabeazana eto Madagasikara ao anatin'ny marary ny vahoaka koa zany marary ny zaza malagasy marary ny tanora koa ankehitriny ka manao antsoavy zay hoe tokony vahana ny olana mba ahafahana verina indray amin'izay lafiny fampianarana ampiakarana ny voan'ny ankizy zay. Mbola tsy ampiray volana zao no ny idirana an-tsekoly. Misedra fasahirana nasady ireo ray aman-dreny amin'ny fandoavana ireo latsakemboka sy vola tsy maintsy aloha eny an-tsekoly. Miaina anaty fatiantoka goavana araka izany ireo sekoly amin'izao fotoana izao. Efa namoraina ny fahafahana ankizy miditra an-tsekoly kanefa sahirana amin'ny fanifany zany ireo ray aman-dreny. Reo rehetra tamin'ny fampidirana mpianatra amintsika miteny zao raha nanay manokana misy ny frais généraux zay ny fampitondrovana ny vahoaka ny zaza malagasy zay tokony mianatra sitraka zany fanabeazana zany dia nozaraina arak'izay fafahany ray aman-dreny ny fandoavana anazy reny eo ny fitaovana torak'izay ihany koa nomena fotsiny ny fitaovana dia zarazaraina izy nefany noho ny zavatra misy ankehitriny ny 700 ny mpianatra ety aminay dia olona tena sahirana manoloana zao zava-misy zao vao maisy tena sahirana tsika miteny zao zany na ny vola tokony nalohany nampidirana mpianatra na leo fitaovana na ny ekolazy amin'izao na ny ekolazy teo aloha dia tsy mbola misy tokotaniny avokoa. Mitaky asa mivaingana ny fanarenana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny izay efa mitotongana tanteraka. Isatra ho amin'ny fampandrosoana ny tsy fahamahana ny olana misy izay tsy mamelanja ity sehatra ity. Mbola mijana ho baraingo tanteraka moa ny famerenana ny fampianarana amin'ny primaire sy préscolaire ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano ary Ambohidratrimo. Izay ny tontolon'ny fanabeazana fa tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mitoy ny fitakiana ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana ka service minimum no miasa eny anivon'ny hôpitaly sy ny CSB manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky ny iverenan'ny professeur Zely Arvelo sy ny ekipany amin'ny toerany ireo sendika eo anivon'ity toeram-pitsaboana ireo satria mampikorotana ny sehatra ara-pahasalamana raha ny fanazavan'izy ireo. Mangataka fifonan'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa ny syndicat triade manoloana ny fikasihan-tanana nataony ny mpitandron'ny filaminana azy ireo sy ny famitsorana ireo mpiasan'ny fahasalamana miisa 5 izay no gadrain'ny ministra teo aloha. Narcisse Karazafy sy Tahiriniaina no mitondra ny Antsipri Ambovao. Mitontolona fitakiana ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana, service minimum no misy eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana sy ny tompom-pitsaboana fototra rehetra manerana ny Madagasikara ary ireo mpiasa braon'ny ministera toy ny DRS sy ireo sampana hafa mijanona tsy miasa mihitsy ary manao fitokonana isan'andro kosa ireo sampandraran'ny fahasalamana tsy mandray marary. Raha pasahivona moa zany dia le resaka indemnité zany no takina amin'ny fansakana, indemnité de risque, indemnité de logement ampiakarina zay 14 000 ariary fotsiny ankehitriny. Ary eo ihany koa ny fikitiana ny clienticiaire. Fa ny zava-dehibe indrindra koa dia ny fanatevenana anisan'ny mpiasan'ny fahasalamana dia mangataka recrutement zahay 3,000 isan-taona mandritra ny 5 taona mba hanakakizina kokoa nylay fenitra zay napetraky ny OMS satria lasa sy afaka manara-maso ny marary araka ny tokony izy zahay ary ihany koa mizaka nylay sy charge de travail dia amin'izay resaka recrutement zay be dia be ny olona tokony ho recrutena nefa ny recrutement sisy misy tao anatin'ny 4 taona. Sortant ifiry pa efa 4,000 tsy anasa sady tsy afaka miasa amin'ny projet, tsy afaka miasa amin'ny privé. Ny bénévole 4,000 manodidina ny 4,000 no mampiodina service miaraka aminay personnel. Reo zany dia takina zay resaka recrutement zay avokoa. Ankoatra izay no mampisy ny triady fa tsy mila ny professeur Zely Arvelo sy ny ekipany miverina amin'ny toerana intsony ireo syndicat ny mpiasan'ny fahasalamana. Izy ireo mantsy no namodika ny sehatra ny fahasalamana raha ny fanazavana trano. Anatin'ny ministera ny fahasalamana dia misy ilay commission technique manapaka ny zavatra rehetra tokony atao izay tsy tokony tsabahana aloha mihitsy
misy nefa zavatra efa tapaka ny commission technique zay manara-dalàna tanteraka ny zavatra tapahanao dia hitsabahan'ny membre ny cabinet sy ny ministre sy ireo directeur généraux dia foanana indray zany fanapahan-kevitra raha teknika zany ka lasa nanimba ny fampandehanan-draharaha teto anivon'ny ministère ny fahasalamana ka mbola verina ifoana tsy mila n'andriamatoa ministre andriamatoa zely ary velo tantana ny ministère intsony sy ireo équipe ny rehetrarehetra na dircab io na directeur généraux na directeur io satria tsapanay zany tamin'ny fitantanana nataon'izy ireo tamin'ity ministère ity aminay dia fahavalo-pirenena ary fahavalo ny mpiasan'ny fahasalamana izany olona manao fitantanana ohatr' zany ka tsy mendrika ny tantana intsony atsekena ho hiatrany ny triady ny fikasihan-tanana ny mpiasan'ny fahasalamana nataon'ireo mpitandro ny filaminana akangatana ny anaovan'ny zandary fifonana amin'izy ireo ao anatin'ny 2 ora akoatr'izay mety izay syndicat triady dia manameloka tanteraka ny fikasihan-tanana ny mpiasan'ny fahasalamana manao ny asany ary manameloka tanteraka ihany koa ny fitsabahana any amin'ny toeram-piasana izay misy fitsaboana naiza ka manome 2 ora zahay ho an'ny tompona andraikitra amin'ny sécurité publique mba hanaovana fifonana fahobea amin'izany fanotohinana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny toeram-pitsaboana izany zay tena voarahalalàna tanteraka raha tsy voaja izay fifonana ataon'izy ireo zay samy manaja ny asany itsika dia hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ny syndicat triady mahakasika ny fanelingelenana ny toeram-pitsaboana sy ny mpiasan'ny fahasalamana zay misy maratra ao anatin'ny fanatanterahana ny asany no mafisy ny syndicat fa manodidina ny 520 ireo mpiasan'ny fahasalamana nogadrain'ny ministra nandritra ny fotoana ny tantanan'ny ministera ary anaovana antso ny amoana ireo mpiasa ireo vaovao avy amin'ny mpandrarahan'ny fonja kosa indray dia tsy voazao no natao anjorom-bala ireo mpandrarahan'ny fonja hoy ny syndicat ny mpandrarahan'ny fonja androandry raha ny alahelo ny manoloana ny fitantanana azy ireo tsy tafidraoisan'ireo ery fiarovana nahazo ny 5 ariary izy ireo no mafisy ny syndicat fa mitoy ny fitokonana sy ny tsy fandraisana voafonja manerana any Madagasikara mitaky ny fametrahana sekretera-panjakana misahana ny fonja sy ny famitsorana ireo mpiara-miasa no gadraina tsy ara-drariny ihany koa ity syndicat ity Narcisse Karazafy sy Tahirinaina Atrany no mitondra ny antsipriany izay tsy isandro ny sitraka 10 ariary no zaraina ho an'ireo mpitandro ny filaminana ny farany herinandro teo ireo mpandrarahan'ny fonja araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany tsy afenina amintsika fa mbola mitoy amin'izao ny fanaovan'ny fanjakana ny tsinitsinina ny administrateur pénitentiaire voamarina voamaly aratsika nahita nareo mpanao gazety hitanareo angamba Reine Force Frère d'Armes ny zarana vola 500 000 ariary par personne ny mpandrarahan'ny fonja izay tena manao ny asany iratsika mahita fa tsy mibanaka ny fonja amin'izao en sécurité tanteraka ny fonja rehetra manerana nosy tena manao ny aintso-zavatra ny mpandrarahan'ny fonja manoloana zany fa hatreto na parata zato tsisy azony personnel mpandrarahan'ny fonja zany hoe zany na dia eo arany fitakinay fa voamaika manao tsinitsinina nay ny fitondram-panjakana izany no mbola namafisanay androany fa tsy mijanona ny tolona ary tsy farana raha tsy tody amin'ny fitakinay rehetrarehetra mampalahelo hoy ireo mpandrarahan'ny fonja ny mahita fanavakavahana ataon'ny fitondram-panjakana kanefa samy hery fiarovana manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena manao ny antsy ho zavatra amin'ny fiambenana ireo fonja rehetra manerana ny nosy ireo mpandrarahan'ny fonja raha ny fitarainan'izy ireo hatrany aka ny fandresanay teo foana zay zavatra zay izany hoe tsy mitratra ny tolona raha tsy efa hitanay maso fa io fa mijoro ny gouvernement vaovao izay ahitanay ny sekretera-panjakana medidy ny fandraranan'ny fonja raha ohatra sanatrika mijoro zany gouvernement zany raha pitso ka tsisy eo mbola mitoy voamaika raha mety zavatra hafa indray no ataonay tsy mijanona ny tolona ary tsy handray voafonja vaovao izy ireo raha tsy mipetraka ny sekretera-panjakana madidin'ny fandrarana ny fonja izay angatahany syndicat ho tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta vaovao fanohisana moa ny tolona zay iarahantsika manao dia manomboka androany zany
Mahandra-pahazonay ny tanjona zay tadiavinay dia mitohy ny tsy fandraisana incarcération ary mbola miampy koa le izy déferment zany mijanona daholo aloha mandra-pivahan'ny tolonatsika ny averin'andray mandeha moa zany fa ny fangatahana nylay CAP secrétariat d'État chargé ny administration pénitentiaire izay no ny fanarahanay sy reto namana rehetrarehetra reto dia rehefa mivaha zany zay dia mivaha koa ny grevinay tsy misy zavatra ankoatran'izay. Mitony fitokoana nataon'ireo mpandrarahany fonja ho hiatrany ny fanazavana izany hoe miato tanteraka ny fandraisana voafonja amin'ireo fonja rehetra manerana ny Madagasikara ary mijanona daholo ny déferment ankoatra ny fitakiana fametrahana sekretera-panjakana misahana ny fandrarahana ny fonja dia takiana ireto mpandrarahany fonja ireto ihany koa ny famoahana ny naman'izy ireo izay nogadraina tsy aradrariny. Fa anatanteraka fitaom-pivavahana ireo mpitandrina eo anivon'ny fiangonana FJKM ho fitondrana ambavaka ny firenena. Izy fampidiniana ho atao amoahana feikevitra aorian'ny izay. Tsy afaka itazapotsiny manoloana ny zavamisy ny mpitondra fivavahana ka miantso ireo mpitandrina rehetra eo anivon'ny fiangonana FJKM ho avy anotsona ity fitoam-bavaka ity. Manamafy ihany koa izy ireo fa etsy amin'ny FJKM faly arivo ambany no anatanterana ny fitaom-pivavahana manomboka amin'ny 7 maraina. Andomiaratina sy ny arotanjona no mitondra ny antsipriana izay. Tsy afaka nitazapotsiny manoloana ny toetra ranom-pirenena ankehitriny izay fa mariky loza mitatao any firenena ny mpitondra fivavahana ho ireo mpitandriny ao anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara androany. Mamaly ny antso efa nataon'ny FFKM sy ny foibe FJKM izy ireo ka ifampidinika amin'ny mampitandrina no ny fifandresen-dahatra ny tsirairay. Miantso ireo mpitandriny FJKM rehetra izy ireo anatanteraka fitoam-bavaka iombonana rampitso manomboka amin'ny 7 maraina etsy amin'ny FJKM ifaly arivo ambany. Efa nisy ny antso izay nataon'ny ray aman-dreny ara-panahy eo anivon'ny FFKM ny birao foibe FJKM ny tsy maintsy hitondrana ambavaka ny firenena mba hahatongavantsika amin'ny fitonina ary mba ahatongavantsika amin'ny sehatra anankiray mba hitadiavana vahaolana ho amin'izao raha mahazo ny firenena izao satria tena efa tokoana mbaravaratsika ny loza ka everinay fa manana adidy andraikitra mampitondra fivavahana ny hitodika amin'Andriamanitra lay Andriamanitra ny filaminana fa tsy Andriamanitra ny fikorotanana lay Andriamanitra miaino ny fitaraina ny olona eo anatrehan'izay mety ho endrika fampahoriana maro samihafa Andriamanitra izay Andriamanitra ny fiadanana dia tsara tsika raha mitodika amin'izany ravana ary indrindra everina fa lohalarana amin'izany ny mpitondra fivavahana dia apetrakintsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainam-pirenena zay rehetra ahasoa ity firenentsika ity. Isy ny fekevitra ivoaka iombonana ao aorian'izay ifantoka betsaka amin'ny fandraisana andraikitra ho atao sy iarahan'izy ireo manoloana ny toe-javamisy. Tena ao anatin'ny zavatra tena sarotsika satria misy ireo namony aina manamanjo zany ny fianakavy, misy ireo zay maratra sarobidy ny raha latsaka, misy ireo raha vafanana, misy ny disadisa sy ny olana ary ny ady gidrigidry isan-karazana. Zay mahatonga ny mpitandrina hitsangana hiara-mientana mba andraisan'izay andraikitra tandrify azy anampy ny ezaka rehetra zay fatao zany mba hiravonan'ny olona ahitana ny lalakombana mba amonjena ny Madagasikara, amonjena ny ty firenena ity. Ka zay no antony hoe fitoam-bavaka dia avy eo fiaraha-midinika mpitandrina amin'izany fiaraha-mijoro sy mitsangana izany ary dia mazava ho azy fa tokony hisy ny vetikevitra hivoaka avy amin'izany fifampidiniana sy fiaraha-mientan'ny mpitandrina eo anivony FJKM izay tratrantso izany. Mbola natokana ho an'ny mpitandrina ihany ity atao rampitso ity raha ny fanamafisana. Miantsona sy ny firalahin'ny sampitandrina izy ireo hanao zava-dehibe ity fotoana ity ka samy hanao ny fanamiana mampitandrina ny tsirairay.
zay koa atsika manakatona ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana hatrany ireo namanam-panao gazety sy ny teknisianina nahafahatsika nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara tompoko lasy tompoko vavy